Mampanano sarotra matetika ny fampianarana teny vahiny amin'ireo mpianatra malagasy raha toa tsy manana teknikany amin'izany ireo mpampianatra. Ho fanamafisana ny traikefan'ireo mpampianatra teny vahiny, nosokafana omaly voalohan'ny volana Jolay ny atrikasa fampiofanana ireo mpampianatra teny vahiny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Atrikasa andian'ny fahatelo ity notanterahana teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana ity, izay nahavoriana mpampianatra maro tokoa ary ireo efa nandray anjara tamin'ny andiany teo aloha ny ankamaroany. Mahasamihafa amin'ity androany ity zany dia ireo mpampianatra any amin'ny laboratoire anay na any amin'ilay toerana nanaovana expérimentation izay nanandrana le pédagogie nanomboka tamin'ny octobre 2015 no izara mihitsy hoe sahala amin'ny ahoana ny nampiasaindry zareo an'ilay pédagogie izay. Dia hiaino an'izy dimy mianadahy ireo zany ireto mpandray anjara tonga nanatrika ny atrikasa an'io izay. Ny tombontsoa azon'ny ireto mpampianatra reto zany amin'ity androany ity dia mahita pédagogie vaovao izay miompana indrindra amin'ny fampidirana ny kolontsainantsika malagasy amin'ny fampianarana teny vahiny. Ny nahazatra antsika hatramin'izay rehefa mampianatra français na anglais na allemand na espagnol dia ny culture am-bazaha na ny culture étrangère zany no voizina mafy. Kanefa zany amin'ity dia iezahana ilay fampianarana teny vahiny mba hifandraika amin'ny kolontsainantsika ary indrindra entina hamelomana ny kolontsainantsika malagasy izay mitady ho very mihitsiny zany. Satria ny zanaka malagasy amin'izao fotoana izao dia satriny mba ho amerikanina, manontany io zay naninona raha izay no malagasy. Dia ny mpampianatra teny vahiny zany no afaka manova an'izay fomba fijery izay. Efa fanao isan-taona ny hetsika mba hanatsarana ny fomba fampitana ny teny vahiny. Nahitam-boka ireo andiany teo aloha raha ny nambaran'ireo mpampianatra efa nanatrika izany. Tena efa nampianatra fa tena mahomby tokoa ilay izy fa za zany amin'ny mampampianatra dia efa nagnandrana ary tena mahomby.